Ny falevanja nivoaka malagasy tamin'ny ity herinandro ity satria fantatra amin'izao fotoana izao fa tafiakatra dikana famaranana ny Barea Madagasikara izay miatrika ny lao Chaine amin'izao ankehitriny izao ka ny pitsipitsiny mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba honina mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny hafaliana noho ny vokatra tsara izay azon'ny Barea de Madagasikara no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Ndao ary resantsika no mahakasika an'izay lalana ny lalovan'ny Barea de Madagasikara tao anatiny ity faninanana Chaine tamin'ity taona ity hatrany. Miady mafy ireo ekipantsika, ireo mahery fontsika ary ireo ombitsika moa izany satria raha ny Barea dia midika fa omby izay ka tena miady mafy hatramin'ny farany ireto ekipantsika ireto ary tsy nanaiky lembenana moa izy ireo hatrany ampiantohanana ka hatramin'izao. Na dia maro aza ny dingana sedra izay nalovanizy ireo fa tsy nataon'izy ireo sakana izany ny amin'ny ezaka sy fikirizana izay nataon'izy ireo mba ahazoana vokatra tsara ary mba hampifalifaliana ny mpiray-tanindrazana ny eo amin'izay resaka baolina kitra izay. Niady mafy izy ireo ary nilofa hatramin'ny farany ary vokatra tsara moa no azo taorian'izay filofosana izay nataon'izy ireo zay midika izany fa tsy misy ny mafy tsy laitra ny zoto fa ny ezaka ihany no tena vahaolana raha toa ka tia azo vokatra tsara na ireo mpilalao baolina kitra eny ankianjy zany na ireo mpanazatra na ireo mpanohana dia samy niezaka nanao entso zavatra avokoa ny amin'izay mba ahazoana vokatra tsara izay. Hita fa tena maro ireo manohana ny Barea de Madagasikara tamin'ity lalao Chaine ity na ireo izay afaka miditra antsehatra makany amin'ny toerana anaovana ny lalao na ireo izay tsy afaka makany fa mijery avy ao Madagasikara dia hita fa tena mafana dia mafana ny fanohanana an'ireto ekipantsika ireto amin'izao fotoana izao. Ny alatsiny manoloana ny fihetsika sy fiteny izay nataony tamin'ny interview izay niparitaka tao an-tampon-tserasera taoriny nandresena any Kenya ka mety misy tohana noho izany hoy ny mpanazatra Barea izay fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Roro. Raha misy tsy mety atao dia izao arina fa azany ekipampirenena malagasy mila ny olon-drehetra izy ireo ary mila fanohanana arahina fitiavana ho izy hatrany. Raha niatrika ny dingana fanitsanana isambondrona i Madagasikara dia tafavoaka laharana faharoa ary tafiakatra tamin'ny dingana ampahefadalana. Teo amin'ny dingana ampahefadalana dia nifandona tamin'ireo zareo Keniana mo isika malagasy ka ny afara tany amin'ny fandakana tirobimo izay lalao izay nataony Madagasikara sy Kenya izay ary nivoaka ho mpandresy tamin'izany moa i Madagasikara rehefa avy nandavo ny Kenya ka tao amin'ny dingana ampandalana na demi-finale no nifandona tamin'ireo zareo Soudan mo isika ary ny lalao folo mo isika tao anatin'ny minitra faramparany satria karatra mena ifeno hasina izay nahazo karatra mavo anankiroa noho ireo fahadisoana kely izay nataony nefa dia fahadisoana tsy ninakory ka izay moa ilay hoe tsy maintsy misy foana ny sampona ary ao anatin'ny fotoana tsy ampoizina moa no isehony izany. Na dia teo aza izay filalaovana folo teny ambony kianja raha ny fanandrana tamin'ireo Soudanais izay raiky ambin'ny folo dia tsy kivy ny mpilalao-tsika ary tsy nataon'izy ireo sakana tsy handresena izany. Vantany voanampiditra ireo mpilalao izay tena mbola mahery fo sy manana herijika sy tanjaka isika dia indro ary fa nahatafiditra baolina isika tany amin'ny fandavam-potoana rehefa tsy nisy nitoko tamin'ny fotoana mahazatra ka raisy ohatra araka izany ny lalao tany amin'ny 10 minitra tsy farany farana vanim-potoana izay tokony hidirana amin'ny fandakana ny tirobi hatrany. Midika izany fa tsy nandalo fandakana tirobi ity lalao izay nionan'ny Madagasikara sy Soudan ity fa nisaraka tamin'ny isa raha ino ohatra isika teo anatrehany Soudan na dia ny lalao folo teny ambony kianja aza. Toy izao ny hamarin'olona izay nijery ny lalaon'ny Barea teo anoloan'ny Hôtel de Ville Mahajanga izay hita fa tena maro dia maro ireo izay manohana ny Barea mo tao anatiny ity sary araky ny hitantsika ity. Toy izany ihany koa ireo mijery ny Barea izay hita tao Antananarivo renivohitra sy ny manerana ny nosy.
tafiakatra lalao famaranana arak'izany Madagasikara rehefa avy nandresy an'izay Soudan izay tamin'ny isa ray no ohatra na dia ny lalao folo aza ny ekipantsika teo amin'ny lalao manasa-dalana rehefa nahazo karatra mena ifeny hasina. Ka i Maroc no ifandona amintsika amin'ny famaranana satria ny Maroc no nandavo an'i Senegal tao anatin'ny fandakana Tirobi. Itoky mo no nahafaty ilay baolina tokana izay nitondrantsika tany amin'ny lalao famaranana. Raha tsy hivina itoky dia mpitandro filaminana izy io ary manambodinahitra eo anivon'ny tafika malagasy mo ity toky ity. Fa sady milalao baolina kitra no miaro ny voninahim-pirenena ary ihany koa manompo tanindrazana no tena ataondra lehilahy. Izany ka tena olona ilaina ary olo-manga ny Madagasikara no sady reharehantsika. Ka dia isoranazy mo nahafaty an'izay baolina tokana izay nahatafiakarantsika any amin'ny lalao famaranana izay. Tsy itoky rera nefa no tena hita fa nanao entso zavatra teny ambony kianja teny fa ny mpilalao rehetra dia samy niezaka avokoa niaro an'izay voninahim-pirenentsika izay ka nahatonga antsika tafiakatra amin'izao lalao famaranana izao. Vorolanina ihany koa sady ambiance tanteraka ny olona atao Toliara taorian'ny fandraisen'ny Barea. Tahaka izany ny tao Mahajanga ary ny tao Antananarivo indrindra fa ny teny ambohiposy ny manodidina dia hita fa tena vorolanina ny vahoaka ary feno hipoka ny tanàna tao anatin'izay fankalazana ny fiakaran'ny Barea tamina famaranana ny Chaine izay. Homme du match tamin'ny ity lalao izay nihonan'ny Barea tamin'ny Soudan ity i Nicolas izay isan'ny tena namiratra tao anatin'ity lalao ity hatrany ary tsy nikely soroka no nanao entso zavatra mo izy tao anatin'ny ity lalao ity. Raha ireo sara vitsivitsy izay hita indray dia maro ireo olona izay hidina an-dalambe amin'izay fankalazana ny fandraisen'ny Barea amin'ny fiakaran'ny lalao famaranana izay toy ity hita amin'ny sary ity zao dia ity renim-pianakaviana ity izay tena hadino hatramin'ny po izay tokony hoentina any an-trano aza dia lasa ny hoentina nivoaka ny trano nandeha nankalaza an'izay fandraisen'ny Barea izay. Nilaza ihany koa ny filoham-pirenena fa hisidina manokana ho an'ny mpanohana ny Barea ho an'ny Kenya hoy Andriamatoa Andrajoelina taorian'ny fandraisen'ny Barea manoloana ny Soudan izay teo amin'ny lalao manasa-dalana dia nilaza Andriamatoa filoha fa hisy fiaramanidina manokana ho an'ireo hanohana an'izay Barea any Kenya amin'ny lalao famaranana Chaine 724 izay atao amin'ny sabotsy izao mo ka 500 ny vidin'ny tapakila ny fiaramanidina no alohan'ireo handeha ary hefen'ny fanjakana ny 500 voalaza fa tsy hisy vola aloha amin'ny visa sy ny fikarakarana izany ary mila misoratra anarana ireo mikasa handeha any Kenya mba hanohana ny ekipirenenantsika izay. Tena isan'ny mpankafy baolina kitra mo raha filoham-pirenena ary ny porofony izany fankafizan'ny baolina kitra izany amin'izao fanomezana 500 fihenam-bidy ho an'ireo zay te ho any Kenya hijery an'izay lalao famaranana ny Barea izay. Tany Mahajanga indray ny olona nifaly fa ny sasany nanendaka nahitana sintomahiry ka nisy very finday nandritra ilay karnavalna noho ny fandraisen'ny Barea izay. Ramatoa iray izay nandeha moto mitaingina avy aorina no sady maka video ny zavamisy no nisy sintona tampoka ny finday ka lasa teo ny lohan'ny caisse d'épargne iray ao Mahajanga. Mila mailo sy mitandrana foana amin'ny fotoana toy ireny fa ny raha tsy kely lalana ary maro ny manararoatra an'izay hafaliana hafa dia iny fa mangalatra amin'izay ny sasany. Arabaina arak'izany ny Barea de Madagasikara amin'izao vokatra tsara izay azony zao ary aingane ho lasantsika io amboara io ary mba hody any an-tanindrazana izay amboara ny Chaine 724 izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.